Miraba tomboky lasy tomboky vavy tonga soindray ato anatin'ny fandarana ALALINO izay iarahanao amin'ny sampana fampalam-baovao ny KOLO TV. Volana Jolay sy volana Aogositra fotoana fialan-tsasatra vokatry ny fiparihan'ny valinaretina Covid-19 izay niteraka ny fikatoana ny sisitany sy ny lalam-pirenena teto Madagasikara nefa dia tsy nisy izay fotoam-pialan-tsasatra izay ny taona 2024. Amin'izao fotoana izao eritaona katroka aty aoriana misokatra ny lalam-pirenena miverina tsikelikely ihany koa ny sehatr'asa rehetra izay nifampiankina tamin'izany, miverina ihany koa ny fandehanan'ny olona miala sasatra ivelan'ny renivohitra. Eto taminao ato anatin'ny fanadihadiana androany ny mikasika an'izay hoentinay any Mahajanga ianao hamantatra ny fiatrehan'ireo mpisehatra rehetra izay fiverenan'ny fotoam-pialan-tsasatra izay, ny fiverenan'ny asa amin'ny fampiankina amin'izay ihany koa. Tafiditra tanteraka ao anatin'ny fotoam-pialan-tsasatra ny eto Madagasikara amin'izao fialan-tsasatra izay eo anelanelan'ny volana Jolay hatramin'ny faran'ny volana Aogositra any ho any. Satoka foana tanteraka izany ny taona 2024 vokatry ny fiparihan'ny valinaretina Covid-19 izay nampikatona ny sisitany sy ireo lalam-pirenena mampitohy ny renivohitra amin'ireo faritra maro. Eritaona aty aoriana efa miverina amin'ny laona izay fifamezivezena amin'ny lalam-pirenena izay. Isan'izany amin'ny lalam-pirenena faha-efatra izay mampitohy any Antananarivo amin'ny Mahajanga, miverina amin'ny laona saingy mbola vitsy ny fiara mifamezivezy raha ampitahaina amin'ny fotoam-pialan-tsasatra mahazatra. Marina tokoa ny voalazanareo fa araka ny fahafantarantsika rehetrarehetra azy izany hoe volana Jolay zany dia tafiditra tanteraka ao anatin'ny vanim-potoana fialan-tsasatra. Izany hoe mbi an-tsaina avy hatrany zany fa tokony be dia be ny olona mifamezivezy amin'ny RN rehetrarehetra eto Madagasikara satria fotoana fialan-tsasatra araka ny voalaza teo. Fa iarahantsika malala ihany koa zany fa somary fohifohy zany ny fotoana niomanan'ny olona zany hiatrehana an'izany fialan-tsasatra zany. Ka noho izay anton'izay zany azo lazaina fa tsy dia maro ny olona tonga aty Mahajanga raha oharina ny isa-taona. Raha ohatra amin'izao vanim-potoana iresantsika zao zany isa-taona amin'ny fotoana mialohan'ny confinement zany tsy latsaky ny 90 ka hatramin'ny 70 ny fiara tonga sy ny fiara miainga isan'andro. Fa raha amin'izao fotoana iresantsika zao mbola eo amin'ny 30, 40 ny be indrindra ny fiara miainga isan'andro. Izany hoe azo lazaina fa mbola misy elanelana somary ngezangeza ihany raha oharina amin'ny mahazatra. Raha fahitany azy aloha tsy misy fiovana firy satria iarahantsika mahita zany ny fotoam-pialan-tsasatra amin'ity taona ity tsy mitovy amin'ny mahazatra antsika isa-taona satria manana ray volana sisa antsika zany hialan-tsasatra satria amin'ny 2 septembre efa hiditra ny mpianatra ka maro ny ray aman-dren'ny mpianatra efa miatrika sahady izay fidiran'ny mpianatra zay miatrika ny fandaniana rehetrarehetra izay mety ho atrehana ka azo eritreretina fa tsy dia ahitana fitombona firy zany na ny olona mpiavy na ny olona andeha. Hatramin'ny fisokafan'ny fifamoivoizina sy ny tom-piatsonana eto Mahajanga mbola nijanona ho 3 alina ariary hatramin'ny androany ny sarandalana ho an'ny Antananarivo Mahajanga sy Mahajanga Antananarivo. Misokatra zanefa izay lalam-pirenena izay misy kosa ny fepetra izay tsy maintsy arahany ireo mpandeha izay mpiala sasatra ny mamaritra ny 570 isan-jato ny mpandeha amin'izao fotoana izao. Ny fahafantarantsika azy eto Madagasikara zany mbola ao anatin'ny amena ara-pahasalamana antsika araka ny voalazan'ny filoham-pirenena ka noho zany antony zany satria lalàna zany dia antony anankiray ahafahany ny zotra nasionaly misokatra ny fanajana ireo fepetra rehetrarehetra ara-pahasalamana ka mbola ampiarina zany eto amin'ny tombo-piatsonana zany izany hoe ny olona rehetrarehetra mamonjy fiaingana dia tsy maintsy manana an'izay arovava-orona zay ao anatin'ny fiara ary na ny olona mankaty amin'ny tombo-piatsonana koa tena misy fanentanana farany izay mafy fa entanina zany
ny fahatsapahantena ny olona tsirairay fa tsy sanadriny vava ladiny lela zany fatahorana mpitandro filaminana mandrakariva no manosika ny olona tsirairay hiaro tena fa tokony ho resy lahatra zany ny olona tsirairay fa adiresana ny ady amin'ny covid-19 ka anjaran'ny olona tsirairay tokony resy lahatra ary mandray andraikitra mba fahatsika tsy anaparitaka zay valana rehetra. Nanamafy izany ihany koa ny avy eo anivo ny ATT entina misoroka izay fiparian'ny valanaretina covid-19 izay amin'izao vanim-potoana ny fialan-tsasatra izao eto Mahajanga misy ny fanaraha-maso ireo fiara miditra sy mivoaka. Izay fiarakodia rehetra aloha zany hiditra eto an-tampon-tanànan'ny Mahajanga dia tsika manana an'ilay atao hoe centre na désinfection ery Abelbaka. Izany hoe raha vao tômôbilina ivelany tato anatin'ny faritra Boeny dia tsy maintsy manao an'izay désinfection izay midina ny mpandeha ao anatin'ny fiara dia rarahana fanafody ao anatin'ny tômôbilina dia ohatr'izay koa ny ivelan'ny tômôbilina. Ny fitaovana ampiasainay eo dia fitaovana ataontsika hoe azo atao hoe aingakaingana satria kely ilay izy potserinao anatiny nefa ny efean'ilay zany tonga dia mahendrika ny tômôbilina aingana be dia izay zany efa natao mba hoe tsy handrela be eo akory ilay olona rehefa tonga eo. Izay zany ny anankiray ho an'ny fiara fitateram-bahoaka dia misy dispositif efa mipetraka foana zany ny hoe tokony voavendraka fanafody ny tômôbilina mialohan'ny aingana dia ampatongavana tokony hanao arivava-arorona daholo ny mpandeha rehetrarehetra dia manasa tanana matetika amin'ny rano-savony. Dia ho an'izay hainga eto Mahajanga dia misy tompona andraikitry ny ATT manara-maso ny fiara sy ny mpandeha rehetrarehetra mialohan'ny ivoahana ao anatin'ny tobim-piantsonana tahak'izay ihany koa raha miainga ny Antananarivo zany ao amin'ny tobim-piantsonana Makia. Raha ny antotanisy nanomboka ny 5 Jolay 2024 manodidina ny fiara 80 isan'andro no mivoaka sy miditra eto Mahajanga amin'ny ankapobeny efa vonona amin'izay fahatongavan'ny fiara maro izay ny eto Mahajanga. Manoloana izany raha ny fanadihadiana natao efa manomboka tonga ny mpiala-tsasatra eto amin'ny faritra Boeny, Mahajanga. Raha ny fanazavan'ireo olona nanaiky ny fampiresaka tamin'ny mpanao gazety, saika vokatry ny fiboahana ela loatra no naniry azy ireo hivoaka ny renivohitra anatin'ny teraka izay fialan-tsasatra izay. Safiry satria aty misy havana dia aty afaka misy vantanana. Efa mianatra izay ireo makaty mba manao vakansy kely. Ry izy aloha tena marina tsy hoe tena hoe voahomana be fa manararoatra hoe efa hoavy hoe sao dia misy confinement ndray dia aleo aloha dia mbola misokatra ny lalana dia aleo aloha hivoaka kely akarivotra vakansy amin'ny mpianatra dia manararoatra kely sy une semaine ihany. Io moa arakaraka ny dépense atao fa raha ny anay aloha zao eo amin'ny 1 million d'ariary eo. Zany efa nomanina le izy fa le fotoana andehanana no tsy fantatra. Efa herinandro dia mba misy fianakaviana ty dia manao vakansy. Hindrana ankizy makaty zany rehefa vakansy dia mandeha. Andeha vakansy kely eky aloha atao agnatin'ny confinement. Avy any Antananarivo zahay dia makaty Majunga hoe hanao vakansy. Tamin'ny latsinainy izay tonga taty dia amin'ny latsinainy ihany mody. Hoe vakansy amin'izay zany ny ankizy. Izay rehetrarehetra dia hoe ndao amin'izany dia hanao vakansy daholo. Avy any Ambatondrazaka dia natonga anay safidy Majunga saika andeha ho any Tamatava fa ilay toetrandro zany no tena natonga anay safidy aty hoe tsy sorana sady maimaina mafana 5 jours 10 andro. Ilay izy mety misy idiran'ny confinement ihany moa ny ankizy vakansy dia mba mitondra ny ankizy manao vakansy. Teto-bola efa nanomanomana kely fa tsy hoe be satria efa nieritreritra hoe vakansy aty Majunga mihitsy 12 izay io zao. Sasa mbola lalao any fa 12. Atahotra ihany fa miezaka tsy dia mifangaro be loatra amin'olona. Avy any Antananarivo izay tena tsy nanana fa tampoka be dia ohatran'ny hoe tsy haiko tsy nisy nomanina zany fa zay teo namboaboarina hoe ndao raha mba hanao vakansy fa le tratran'ilay confinement be teo koa dia ilay ankizy mila videna kely. Dia izay fotsiny fa tsisy hoe nomanina be hoe nanana vola be na hoe nandritry ny taona ela be no nomana anazy. Dia 10 mianaka izay zandrinay dia neninay dia zanako menada. Kenjakenjana ihany satria ohatry somary lafolafo ny vidim-piainana aty.
oharina amin'ny any an-tanamo 7 millions tao miaraka amin'ny frais. Tena mirobaroba kosa aloha satria feno anay Majunga. Nandehananay daholo izay toerana tsy hitanay zany. Na efa misy azy ireo nisafidy ny hiala sasatra, mbola vitsy izany raha oharina amin'ny fotoam-pialatsasatra mahazatra hoy ireo mpisehatra sy mivelona amin'izay fahatongavany mpialatsasatra izay. Nanantona toeram-pandraisam-bahiny iray eto an-tampon-tanànan'ny Mahajanga izahay. Amin'ny ankapobeny, raha amin'ny fotoanan'ny vakansy tahaka izao, ireo mpialatsasatra no mameno ny hôtely. Raha amin'izao fotoan'izao anefa na misy azy izany dia vitsy, saingy efa manomboka misimisy kosa ny famandria-toerana. Tena marina araka ny voalazanao teo efa mba manomboka indray zany izao moa ny sokafan'ny lalana mazava ho azy fa ny fahatongavan'ny ireo mpanao vakansy moa zany no tena betsaka aty dia misy moa ireo manao mission matetika fa raha ohatra ka eo amin'izay hoe occupation izay tamin'ny CEP izay mba niandry fa mbola tsisy nininina mihitsy fa zao moa zany vita tamin'ny VPC dia nanomboka lakamisy zoma teo zany vao mba manomboka misy olona izay dia amin'izao ataoko hoe 70% zany amin'izao tsika miresaka zao ny occupation ny hôtely. Mifangaro misy mpanao vakansy matetika ato aminay moa misy karazany telo ny chambre, misy ny twin moa zany le petit lit anankiroa, dia misy ny double dia misy ny familial. Dia zao zany le familial manomboka efa misy manao réservation indrindrindrindra. Araka ny renay hoe ny vakansy amin'ity toatra ny fohy ihany dia mety zay ny mahatonga ny olona hoe zao izy zany tokony rongatra be satria vetivety any amin'ity zany le saison ho an'ny hôtely moa indrindrindrindra fohy kely le fotoana zany ho anay amin'le programme vaovao hoe isakom-bolana indray zany zao ny programme amin'ny mpianatra. Raha ny fanazavana eo amin'ny herinandro eo ihany ny fetra farafabetsany izanona ny mpialatsasatra amin'ny toeram-pandraisam-bahiny rehefa fotoana tahaka izao. Na izany aza, hatramin'ny androany tsy mahahonitra ny fahaverezam-bola nandritra izay herintaona tsy niodina ny sehatrasan'izy ireo izay raha ny nambarany ity tompon'andraikitra amin'ny toeram-pandraisam-bahiny ity hatrany. Ataoko hoe efa herintaona mahery ny confinement izay moa mbola nitsangana ihany, mbola mijoro teto foana. Maro ny hôtely za tsy amin'ilay chiffre tsy afaka ny manome an'izay fa betsaka ny hôtely teto Mahajanga zany nandritran'ilay confinement nidin'ny lalany ireny no nikatona fa olombelona ihany ny tena raha mbola misy ihany masotsokona moa zay ny fitenenana misy indrindrindra fitsinjovana an'ireo mpiasa any mba nomena karama ihany dia zay no sokafanay nandritra ny herintaona izay fa ny client dia tsisy mihitsy ny tompo. Raha mba misy olona kely zay eto zany dia ataoko hoe avetsaka atsepy le olona mipetra amin'ny katsepy mandeha kely manao asana ohatran'izay fa raha le tena hoe ny activité amin'ny mahahôtely azy zany dia presque tsisy nininina mihitsy nandritra le confinement. Zao zany zay zay vao mba manomboka kely ataoko hoe 98% ny perte. Izay nefa tsy midika hoe eo koa ny testely ny adidy isan-karazany mihetra amin'ny fanjakana ny amin'ny mpinampisany ihany reny tsy maintsy mitotosaina daholo. Zany hoe tena le vola mba niditra kely zany juste nanefaina an'le charge fotsiny. Ny paikady fanarenana moa paikady manavao zany zay zao manatsara fa eo amin'ny fanatsarana mbola miandry an'itio satria sarotra be le hoe hanao investissement hitady vola etsy aroa nefa izy farana volana ambony dia fotapotra sady indray fa dia miazo androany no ahodina zany entina manatsara ny hôtely loatra amin'izany. Ankoatra ny toeram-pandraisam-bahiny dia isan'ny miantoka ny fidiram-bola ireo toeram-piaram-boly eto Mahajanga ihany koa ny fisian'ny fotoam-pialatsasatra sy ny fahatongavany mpialatsasatra. Ireto farany izay mieritreritra ny ametraka paikady mba hanomerana ny vola very hatramin'izay. Mafimafy ny ainan'le tsy afaka an'andreo olona. Ohatra ny anay manokana zany tamin'ny herintaona zany taty Majunga atonotony ihany zany hoe fieritreana an'ilay izy taty. Satria ny tany Antananarivo tena betsaka an'ilay izy fa taty zany mba maivamaivana dia mba afaka miasa kely ihany zay tamin'ny herintaona fa tamin'ity zay tena tsy afaka miasa mihitsy tena mafimafy ho anay mihitsy zany ilay izy.
raha mety amin'ny fotoana ity. Ny anay mantsy amin'ny fotoanan'ny vakansy zany ny tena hoe saison otinay. Dia tamin'ny herintaona zany ny atsasaky ny vakansy maty, dia tamin'ity taona ity ny vakansy de Pâques maty, dia any amin'ny atao hoe un tiers ny revelinay zany tanteraka mihitsy. Zay aloha zany mbola tsy misokatra andavanandro fa mieritreritra an'izay mihitsy zay izao hoe anova kely misokatra andavanandro. Mety tsy hoe miparika rehetrarehetra no misokatra zany satria raha vao misy seuil zany izy io hoe nombre-na olona zay vao hoe rentable amin'ny parika. Dia tsy maintsy mila olona betsaka aloha izy vao rentable. Dia amin'ny andavanandro zany mety hoe une partie ohatra zany ataonay fa mienvisagé zay mieritreritra hoe sokatra foana dia une partie zany no tena miasa amin'ny restricteur. Any Antotanisa, olona 500 isan'andro no tonga mitsidika toeram-pialamboly tahaka izao rehefa haute saison ary tsy nisy fipariany valanaretina Covid-19. Raha amin'izao fotoana izao tsy misy afa-tsy 500 isan'andro farafakely no tonga. Hatramin'ny androany ny fanazavana mbola mipetraka ho baraingo avokoa ny toy ny fivelaran'ny sehatrasan'izy ireo. Roa taona farafahakely ny ahafahana miarina amin'izao toetra raha izao, hoy ity tompona andraikitra amin'ny toeram-pialamboly ity. Raha milamindamina zany le aretina dia miprevoir zay dans 2 ans eo zany zay vao tena mireprendre tsara. Fa ny zavatra moa zany mbola tsy tena fantatra tsara hoe ahoana ny hafarany izy. Mbola incertain zany izy amizay. Fa raha milamindamina zany le situation dia tokony dans 2 ans zany zay maximum hatreto miverina mizatra sy miandry ny fahatongavan'ny olona fa indrindra manarina tsikelikely ny very vokatry ny Covid-19 ireo mpandraharaha miankina amin'ny fisian'ny fizahantany, fisian'ny mpiala sasatra. Tsy ao anatin'ny fotoana fiorana ambanin'izy ireo no manomerana ny very. Fa rehefa fotoanan'ny fialan-tsasatra tahaka izao, manamorona ny sisin-dranomasiny mahajanga ireo karazan'olona mivelona amin'ny fitadiavam-bola madinika. Ohatra amin'izany ireo mpivarotra hani-masaka, eo ihany koa ny mpandrandrana, mpanao moina amin'ny tarehy ary ireo mpanotra. Raha ny fanadihadiana natao tamin'izy ireo na efa tonga aza ny mpiala sasatra, maina ny tsena, tsy mahasarika ny mpiala sasatra intsony manjifa ny asa madinika izy ireo. Sanaiky manao dese amin'ny tarehy zay sady manao masazy, mandrandrana. Fa le asanay tena malahelo be zay fa tsy mandeha asanay amin'izao. Zay zao fa nijaly tamin'ny corona igny jusqu'à amin'izao ty tsisy fidiram-bola zahay. Nefa zahay tsy mahazo fagnampiana amin'ny fanjakana. Taloha zao karan'izao be olo be sady mahalafo zay zay varotsataonay lafonay fa amin'izao ty tsy manao raha kiliajiaby. Tsisy vola le olo tena malahelo be. Fa vankasikaran'izao kiliankizy tena be olo be. Nefa zao misy olo fa tsy manao raha, tsisy vola. Zahay zao tsy mandeha asanay. Nefa zahay fa dobo hofatragnon'olo. Hofatrangonay zao enignaly par mois miaraka amin'ny jiro. Nefa zahay tsisy fidiram-bola. Zaranay la mahazo vola andro raiky 25-50. Nefa ao koa bazarinay tsy mahavita le fiainanay zany le vola azonay tsy afa-po tsara zahay. Nefa taloha zany mba manao 50 000 mahavita olo 2 zahay, olo 3 mba mahavita le bazarinay, mahavita hofatrangonay prime-primenay le vola sasa. Fa zahay zao hitanao io olo baka tiliara zahay fa tavela aty tratsy le corona nefa mbo tsy misy fidiram-bola. Tahaka izany ihany koa ity mpivarotra trondro akaikin'ny plage ity. Zarana misy ho izy ny mpanjifa na dia efa tonga aza ny vakansier. Tsisy tsena nanjary mihitsy atao amin'ny confinement satria olo tsisy vola jiaby. Fa vonona maka-rivotra fotsiny dia maka-rivotra fa tsisy vola. Manomboka misy vakansy fa olo fa tsisy vola. Tsy dia mandeha loatra tsena. Vidy fa kely. Filao 10 000 15 000 sakindreo. Nefa ny filaonay mandeha any amin'ny 50 000 farany ambony tsy sakindreo mihitsy. Raha teo malany eo amin'ny 10 kilo. Fa izao na dia 3 kilo tsy lany. Izao vao mamerina tsikelikely an'ilay izy sady manefa tosa mitady le sakafo hohanina.
mbola tsy mahava olana mihitsy amizao tsy manambola mihitsy le olona e fa vonona maka-rivotra foana fa azy mileny hiboka te dia maka-rivotra. Amin'ny ankapobeny saika miezaka manarina ny fitadiavam-bolany avokoa ireo olona miasa ety amin'ny plage. Miantoka betsaka ny fidiram-bolan'izy ireo anefa ny fisian'ny mpizahatany vahiny izay efa vonona andany vola rehefa fialan-tsasatra tahaka izao. Raha efa sasa miandra ny fahatongavan'ny mpiala sasatra ireo mpandraharaha eto Mahajanga, efa vonona ihany koa amin'ny ankapobeny ny fatra amin'ny fandraisana azy ireo na eo aza ny olana na ela ny Covid-19. Fitsidiana ny Mahajanga izay tsy maintsy atao ao anatin'ny fanajana ireo fepetra sakana rehetra raha nambara ny gouvernoura ny faritra Boeny. Tamin'ny période vakansy mihitsika amin'izao fotoana ary fantatra fa Majunga azy hatramin'izao dia azo tsorona angamba hoe mbola destination privilégiée na première destination ho an'ireo hoe maka-rivotra tsika malagasy malagasy. Lamina aloha eto toerana efa azo atao hoe misy satria mpitandro filaminana aloha hatramin'izao zany na vahiny na tsy vahiny dia mbola teny foana ny olo hoe tsy maintsy atao ny geste barrière zany hoe port de masque farafaratsiny tsy maintsy ho atao. Dia izay zany rehefa hanentanako sahady ny ireo vakansier rehetrarehetra izay ho avy hitsidika ny Majunga na ny faritra Boeny hoe tsy tsika intsony no ampianarina zany hoe geste barrière izany fa samy efa mahalala an'izay tsika dia oka samy hitandrina ka rehefa tonga teo Majunga zany dia tadidio fa mbola exige hatrany ny geste barrière indrindrandrindra zany ny fitondrana ny arovava-orona tsy maintsy atao izay zavatra ny fanasana tanana moa fantatra efa zatra an'izay tsika tsy ampatsiahivina intsony ka izay zany no ezaka ho atao ny tena anisan'ny zavatra tandremana mantsy amin'izao fotoana ny première ny variant voalohany sy ny variant sud-africain izay efa nandalo teto amin'ny faritra Boeny tsy afaka miteny moa efa maîtriser totalement le izy na tsy fa hatramin'izao zany ny tatitra azonay avy amin'ny zareo mpisehatra ny fahasalamana dia 0 nouveau cas 0 cas en traitement zao Majunga dia izay no ezantsika ho tazomina mahatonga anay mangataka zany amin'ireo vakansier samy mitandrina fa ny tena tandremantsika mafy zany amin'izao fotoana dia ilay variant delta izay efa ny anoany dia ny faritra Boeny zao dia tena miezaka mafy mihitsy miaro ny sistanitsika mba tsy hidirana na clandestin na tsy clandestin fa ny olombelona avy any ampitany ranomasina hiditra aty mihitsy zany no sakanana mba tsy hidirana izay variant delta avy aty amin'ny faritra Boeny ka mampirisika atsika hitsidika roa avy hanao vakansa aty Majunga izahay fa kosa zany geste barrière nefa tazomina. Hatramin'ny androany ankoatra ny Toliara sy Toamasina isan'ny faritra voalohany mbola be mpisafidy rehefa fotoam-pialan-tsasatra tahaka izao i Mahajanga. Raha izay rehetra izay raha ho an'ny Mahajanga toerana nanaovana ny fanadihadiana efa miverina tsikelikely ny sehatra samy maro izay miankina amin'ny fisokafan'ny lalina sy ny fahatongavan'ny mpizahatany. Tsy mbola ao anatin'ny fotoana fohy anefa ny ahafahan'ireo mpandraharaha vaventy sy madinika manarina ny asan'izy ireo sy ny vola very vokatry ny Covid-19 izay. Roa hatramin'ny 5 taona vao ho tafarina tanteraka hoy izy ireo. Antenaina ary fa nitondra fanazavana bebe kokoa ho antsika ny nanarany ity fandarana ity azadinona fa azonao atao ny mijery azy ao amin'ny tranokala tv.kolo.mg na ihany koa maneho hevitra ao amin'ny page Facebook ny Kolo TV FM. Azadinina ihany koa fa mbola misy ny Covid-19 ary mitoy ny fanarahana ireo fepetra sakana entina misoroka izany, ny fanaovana ny arovava-orona, ny fanasana ny tanana matetika ary ny fanajana ny elanelana iray metatra. Dia izay ihany koa no mamarina ny fandarana androany ankasitrahana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany ary manome fotoana ho anao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.